Izay ny amin'iny fa mifanindran-dalana amin'ny COP 21 izay atao any amin'ny renivohitry Frantsa dia isy ny varavarana misokatra karakarain'ny sampana famantarana ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby manomboka ny 30 Novambra izao ary tsy farana raha tsy ny faharoan'ny volana Desambra. Isy ny etsika mifanindran-dalana karakarain'ny foibe famantarana ny toetrandro sy ny fikambanana patrakala ary ireo mpianatra ho enjenera ny famantarana ny toetrandro avy eo amin'ny politeknika Vodivorona manomboka ny 30 Novambra sy ny 1 ary ny 2 volana Desambra ho fampahafantarana ny COP 21. Varavarana misokatra sy trano eva ho fampiratiana ny andraikitry ny meteo. Lohahevitra mandritry ny etsika fampahafantarana ny COP 21 hoe ny vina vaovao miaraka amin'ny meteo. Be famantarana ny toetrandro eto Ampandrinomby zany manomboka ny latsinainy 30 Novambra ka hatramin'ny 2 Desambra zany hoe mandritry ny 3 andro ny etsika hoe entre guillemets COP 21 à Madagascar. Izy io dia etsika efa fanao eran-tany fa voalohany ny anaovana azy eto Madagascar natao indrindra hampahafantarana ny tanora, ny ankizy, ny saram-babem-bahoaka raha antonontsika io ary moa inona marina moa ny atao hoe conférence des parties izay natao indrindra ho amin'ny changement climatique na ny fiovan'ny toetrandro. Misy fiantraikany amin'ny ara-toe-karena na ny ara-tsosialy ny fiovan'ny toetrandro raha nambaran'i Olivier Rakotovaza. Masana ny lafim-piainana rehetra ny fiovan'ny toetry ny andro anisan'izany lafiny ara-toe-karena sy ny lafiny ara-tsosialy. Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena zany dia manetsika sy makitika ny foto-drafitr'asy amin'ny fambolena sy ny foto-drafitr'asy amin'ny fivezivezena zany amin'ny fitaterana io fiovavan'ny toetry ny andro io. Dia misy fiantraikany ihany koa zany amin'ny lafiny sosialy eo moa zany ny tondra-drano, eo ihany koa ny aretina maro samihafa, eo ihany koa ny fiparitahan'ny valala, eo ihany koa ny mety fiparitahan'ny aretina mikasika fambolena sy ny fiompiana. Ireo resaka rehetrarehetra zao dia voakitika daholo amin'ny toetry ny andro. Ireo tanora sy mpianatra no tena entany manatrika ny varavarana misokatra izay atao mandritra ny 3 andro etsy Ampandrinomby. Tanjona ny ampaliana ireo tanora amin'ny fampahafantarana ny toetrandro sy ny fahafantaran'izy ireo ny fiantraikan'ny fivavahan'ny toetrandro. Samba ny isika eto Madagasikara no hanatrika ny COP 21 raha toa ka efa andian'ny 12 kosa ho an'ireo firenendehibe toy ny Japon sy Amerika.